be fa nisinina tonga teto aminay tamin'ny enina ariva lay zay zany efa le amendement de tonga tamin'ny enina ariva le avany lay loi de finance zany a naveriny assemblée nationale hoe hitanay le amendement nareo fa lavinay a fa zay miverina am'le anay ihany ny azy moa ny amendement metiny de hoe ampidino 100 le pendion zay amin'io a araky lazaiko anareo teo a mbola misy dossier anakefatra zay efa nalahatra efa tonga ny olona iadiresaka aminay ary iny raha zay ny procédure tsy maintsy mbola miverina indray commission plénière zay vo assemblée plénière de ho averina any amin'ny assemblée zay tsy nagaga mihitsy amy raiky amby folo mahery kely ngambo zay alina vo navita n'lay anara fanapa-kevitra tata rehefa vita le assemblée plénière zany de hoe naverinay indray zany lay rony esako anareo teo le amendement sy misy ny recommandation ohatrany esako anareo teo fa dimy kely hoe le resaka régime suspensif mantsy nilazana azy zany am'le hoe rehefa maty manefa rehefa lafinareo ny tobile be anareo a zay nareo vo mandovoly régime suspensif iny a domaine réglementaire iny fa tsy domaine de la loi zany hoe tsy azonay zany manao an'iny amendement fa recommandation amy fanjakana hoe mba tsy mety io hoe itsokely zay de naverinay tonga tany a neseanay vehivavy miraiky amby folo sasany mahery kely toko hoe amby folo alina latsaka fefany izy any tonga ao de natositosiky ny maramily ato fa sy mitratsononareo de gaga ihany zany zay na eno hoe ty fa maninona ary zany satria miantso zareo zay ne tsy tafitratsony niantso mihitsy ny présidente ny assemblée nationale tamin'ny raiky amby folo alina teo ozy madame présidente eninao zany akony zany fa ao anatin'ny session mihitsy zay a manapa-kevitra raiky amby folo alina zay fa malefako alina izy raha vo vita satria tsy maintsy nihita maly tamy roa amby folo alina tapitra le nipolo andro zay ny lalany zay de inona le politika eny atao fa maninona ny sakanana tsy nyraisina lay avy aty de nilazaina hoe tsy tonga ny sénat ary mihitanitanareo nefa satria nalain'ny olona sarotsy ny nala izy hoe fa mihinana ny atositosika amy verin'ozy ty na de le fomban'le maramila fotsiny ary nanosika an'ilay madama tonga teo ezeny sénat mba tiako amafisiny zay hoe fa inona vo eo zay miresaka lalàna momba ny fiarovana amy violence sur le genre zany de na inona de mitemo moa zany le maramila anakiray tsy zany nanosika anao fa le officier tena mariny iny a de nilazaina am'izay zany rehefa tsy tonga ny sénat ina ny atretra amin'le tsy tonga ny sénat misy tsy ny any amin'ny resaka any amin'ny constitution any hoe rehefa tsy miteniny amin'ny parlementaire de ohatrany nanaiky zay ve zany ny atretina efa voaprofo tato fa nanao ny fomba parlementaire zay andanina naneona ny hevitra voaprofo fa nanaritra an'le izy zay ary zao koa tsy maintsy ahitsy iny a fa deuxième lecture daholo tapitreo loi de finance fa tokony acte administratif fotsiny zany hoe raisin'ny assemblée fotsiny iny a dia gouvernement mamoaka azy par ordonnance fa tsy ohatrany lalàna tsotra hoe fa mezivezy eo na injato na impiry a zay vo manapa-kevitra dia zay ny magaga anay satria mba mihaino vaovao zay de hoe tsy tonga zay tsy sakana mihitsy a fa zay le zavatra mitranga alina ary zay a de ho dénoncenay mihitsy hoe fa maninona manao an'zany tsika e